Alleloia. Fa ny miaravatsika rehetra rava malala tonga sondray amin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra izay rahantsika anio alady maraina ity. Voalohany indrindra moa dia ankalazaina ary mendrika ny asandratra amin'ny avo indrindra mihitsy ny Andriamanitsika ny amin'ny fahatsarany noho mbola fitiavana antsika no mbola maty izao antsika ary no mbola ahafahantsika velona eto indray manatrika azy. Eny ankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa ny tenako ny amin'ny sehatra nomena afahako mivelatra amin'ny asa fanompoana raha afahako mandray anjara anatin'izao fotoam-bavaka mahafinaritra izao. Anio raha malala dia te hanentana anao manokana aza eto fotsiny hoe tahaka ny fahazarana hoe hanaraka amin'ny fotoam-bavaka fa aoka tena entanentana mihitsy ianao ary aoka tena hikatsaka ny tavan'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia akaiky an'ireo izay mitady azy, raha mitady azy ianao dia fatako fa tsy ho diso anjara, tsy very fotoana ianao no eto fa hiasa izy ary hiasa mihoatra ny zavatra mety heveranao. Raha vakitsika ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny Salamo 138 andiny fafito ka hatramin'ny vavalo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe na dia andeha eo amin'ny fahoriana azaho dia amelona ahy ianao. Anindritra ny tananao, anohatra ny hatezeran'ny fahavaloko ianao ary hamonjy ahy ny tanana ankavananao. Jehovah no anatanteraka ny amiko, Jehovah mandrakizay ny fampipondraponao ary aza mahafoy ny asan'ny tananao. Amen. Araka izany teny izany dia hoe izao sy ianao na mandeha anatin'ny ady sarotra na mandeha anatin'ny fahasahiranana na inona mety zavatra mety lalovantsika mety mamay Andriamanitra dia eo foana vonina hamonjy antsika ka vonina ve ianao hitady sy hikatsaka ny tavany androany mba ahafahanao ahazo ny vahaolana. Fantaro fa fotoana tahaka an'izao dia fotoana hifampizarana ny ten'Andriamanitra izay inspiré manokana avy amin'Andriamanitra ho antsika tsara avy satria fantan'Andriamanitra ny zavatra iainantsika, fantany ny zavatra toe-javatra mety mandalo amin'ny fiainantsika ary fantany ihany koa mamonjy antsika, manala antsika anatin'ny lavaka ka noho izany androany ao ka hanantenana azy ianao fa tsy hanadino ny asan'ny tanany izy. Androany ihany koa dia tiako ianao raha mifantoka manokana ao anatin'ny fanandratan'Andriamanitra, ao anatin'ny fiderana, anatin'ny fiankofana eo aminy satria mitady mpiankohaka famasinana sy famarinan'Andriamanitra ka aoka ianao izany olo izany mba hankasitrahan'Andriamanitra momba anao ka ahafahan'ny varavarany rehetra hisokatra amin'ny fiainanao, varavarana izay tsy hainizaniza hidina. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia mangataka anao raha mety dia zarazarao izao fotoam-bavaka izao. Tadidio fa androany no izao fotoana hafakely mihitsy ny arahantsika miaraka amin'Andriamanitra, le fitahiana, le fahasoavana, le teny izay efa ho avy eto aza tazominao anao fa zarazarao amin'ny fianakavianao. Mety maro ny olona izay mety anatin'ny fahasahiranana, mety maro ny olona mety anatin'ny ady sarotra indrindra amin'izao vanim-potoana izao, mety ao anatin'ny tahotra noho ny aretina sy ny sisa nefa dia ianao nomen'Andriamanitra fahafahana eto androany aza adino ireo namanao ireo. Inoko andro fa hiasa ianao ary hanomezana voninahitrin'Andriamanitra irery ihany moa izany rehetrarehetra izany. Ary eto ihany koa aoka tena hifantoka ianao hoe nanomboantsika amin'ny fotoana dia anandratra fisaorana ho asika amin'ny alalan'ity hery ity noho ny amin'ny famindrapony, noho ny amin'ny fahasoavany, noho ny amin'ny fimbinany, noho ny amin'ny fiarovana zavatra rehetra izay nataony tamin'ny fiainantsika sy ianao. Ka andao harampontsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra hiara hisaotra n'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Saranao sy ny fatokinao isana lesy latra o tsy noho ny famendreko no andraisako ny fitiavana saotra noho ny famindramponao Traumuni fasoavana nos aretra na tolotraua tunga wira fiderana wana misauta lalebe namuniza
Alleluia. Dia mbola ampifaliana lehibe indray ry hava-malala no anononana ny fahasoavan'ny tompondray amintsika tsirairay avy a. Miara abatsika anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana zao a, izay tonga indray manatrika ary manaraka ihany koa izao fandaharana vavaka zao indray a amin'ny alalan'izao live zao a amin'ity maraina ty a. Ary misaotra ny tompo lehibe ihany koa satria mbola nomeny fotoana indray androany a, mbola nomeny tombonandro, nomeny fahasalamana ihany koa ahafahana manatanteraka indray an'izao vavaka zao ary mbola afaka miantso azy ihany koa amin'ity androany ity a. Ary isaorako manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zay filompanorona amin'ity ministerany EC ity de dokterina mivady zany zay mbola manome sehatra trany ahafahana mivelatra ao anatin'izao fanompona an'Andriamanitra izao indray. Eto am-piandohana de teteny aminao sahady hoe aoka tena hifantoka antsika androany a, andao tena ho vonintsika omano indray ny fo amam-panahinao amin'ity androany ity, fa iaona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, iaona amin'ilay tompony tompondray ianao androany a, atao tahaka ny ao am-piangonana ity fotoana ty a, fa aoka ary aoka tena ny fonao, ny sainao, ny mombanao rehetra androany a no tena hifantoka tanteraka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao a. Ary andao tsika ry vavaka ary melohan'izany izery tenin'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana zao, amaky tenin'Andriamanitra avy hatrana ato amin'ny bokin'ny Salamo 7:3 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy zay mivaky toy zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra ato anatiko, misaorany anaran'ny masina, misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao sy hidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray tony any voro mahery. Mbola tohiza atsika zany tenin'Andriamanitra zany amin'izao fotoana zao a, ato amin'ny bokin'ny Romanina 5:7 izay mivaky toy zao ny teny: ary Andriamanitry ny fanantenanany hanome anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Alleluia, zany ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao a. Manambara Andriamanitra androany ary miteny amintsika ihany koa hoe misaorany Jehovah ry fanahiko, ny zavatra rehetra ry hava-malala zay ny tahin'Andriamanitra atsika tsirairay avy, satria matotsika sy ianao androany mbola afaka manaraka an'izao vavaka zao, mbola afaka manompa an'Andriamanitra, afaka miantso an'Andriamanitra de dadedio, fa fitiavan'Andriamanitra atsika tsirairay avy zany a amin'ity maraina ty indray. Andao ary tsika hanokatra ny vavantsika amin'izao fotoana zao a, isotra an'Andriamanitra indray a, ny amin'ny karazam-pitahiana maro samihafa zay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ianao no mahafantatra hoe izao ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao, ianao no mahafantatra hoe izao ny fitahiana zay narosak'Andriamanitra taminao a. Ary indrindra tsika mbola velonaina toy izao ry hava-malala dia andao tena isotra an'Andriamanitra tanteraka amin'ny fotsika rehetra, amin'ny saitsika rehetra, ny ao anatin'ny fonao misy ny birao androany, ny ao anatin'ny sainao misy ny androany a, no anomezo voninahitra an'Andriamanitra amin'ity androany ity a. Asandrato ny vavaka ao amin'izao fotoana izao ary makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manome voninahitra ary mbola midera ny anaranao zay androany. Misaotra noho ny fahasoavana lehibe menao indray, misaotra noho ny amin'ny fitahiana maro samihafa zay narosaka ao tamin'ny fiainana tsirairay avy. Misaotra anao indray zay androany Tompo, satria mbola nomenao fotoana afaka manohy ny asa fanompona, mbola nomenao fotoana afaka misaotra anao ny vavanay, mbola nomenao fotoana afaka manaboraka ny ao anatina rehetra, mbola nomenao fotoana afaka ihany koa manambara ny fahasoavana rehetra zay narosaka tamin'ny fiainana tsirairay avy. Isaorana amin'ny fonay rehetra ianao, ny amin'ireo karazam-pitahiana maro samihafa zay nataonao tamin'ny fiainana tsirairay avy, hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny amin'ny fitahianao manokana anay, ny amin'ny fitantananao anay hatramin'izay ka hatramin'izao Jehovah Andriamanitro, satria ny kely ainy sy ny kely aina fantatra ianao ny tantana anay, ny tondra anay tsirairay avy, na dia nanalavitra anao ara zay dia mbola teo foana ianao niandry anay,
na dia ny vilalana ara zay dia mbola nitiavinao foana tompo, mbola nikarakaranay foana ianao hatramin'izay ka hatramin'izao Andriamanitra ka zany no isaoranay ianao, zany no ankalazaina ny anaranao indray amin'ity androany ity. Jehovah Andriamanitra mitsandrata amin'ny avo indrindra ianao, manome voninahitra ary midera ny anaranao fa lehibe indrindra ianao tompo, ary mendrika noderaina mangataka ny fanatriany fanainao masina nefa zay amin'izao fotoan'izao indray. Aoka hameno ny sambatan'olona indray ianao fanahy masinao, aoka hamangy ny tsirairay avy indray ianao androany, aoka tena hatsapa ny fanatrianao ny tsirairay avy amin'ny toerana maro samihafa zay misy azy any tompo, mba tena ofeny ny fanatrianao izy ireo, ofeny ny herinao tanteraka, ofeny ny voninahitra indray fanahy masinao. Vangio zao fotoan'izao androany, tario ty fotoana ty indray androany, aoka tena ofeny ositra mahagaga avy aminao zay amin'izao fotoana zao fanahy masinao, fa mangeta hitanao fatratra zay amin'ity androany ity. Mila ny ositra avy aminao zay, mila ny fahafenonao tanteraka, me fifaliana indray zay, vokisy fifaliana tafioery avy aminao ihany koa, makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, misaotra raha eo. Amen. See
Alleloia, alleloia. Faly miarahaba antsika raha lasana bavy rehetrarehetra indray a zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao ny tenako. Eny manona ny fiadanany tompo sy fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika ary misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ary mbola mino fahafahana, mbola afaka manompo azy indray amin'izao fotoana izao. Ary koa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola manome anjara fa ako mivelatra amin'ny asa fanompoana. Eny, mbola hitohy vavaka hatrany tsika ary ao anatin'ny fifantohana hatrany no hitohizantsika ao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Ankehitriny tsika dia hiditra anatin'ny vavaka fonana koa mialohan'ny vavahantsika dia tsika maka tenin'Andriamanitra anankiroa tsotsotra alongany hoentintsika hitarihana izany fotoam-bavaka izany ary. Vavaka tenin'Andriamanitra voalohany novakitsika dia amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Izay vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro hamelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, ary mba hanirahan'ny Kristy voatendro ho anareo dia Jesosy. Amen, amen. Tenin'Andriamanitra faharovaka itsika indray dia hitantsika eo amin'ny ohabolana. Ohabolana toko fahavalo amby roapolo raha isika ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindram-po. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva, fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza. Alleloia, amen. Mandrakariva raha lasana bavy, na ao anatin'ny fiangonana na amin'ny tambajotra tahaka izao tsika rehefa miditra ao anatin'ny fanatrehan'ny tompontsika, ary rehefa hoe hivavaka ka hifanatrika amin'Andriamanitra izay tsika. Isan'andro isan'andro tsika ary mandrakaritrika dia mila tsika mandiny tena ary mila tsika mangataka famindram-po sy famelana amin'Andriamanitra. Nanatrika an'izay herinandro lasa tsika ary notahin'Andriamanitra tsika nahatratra izao alahady maraina izao indray. Fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra izany nefa tsika mahatsapa antsika mahita hoe misy foana ireo zavatra izay mety mahalava antsika ary mamingana antsika. Ankehitriny tsika raha hivavaka dia tsika tena hitsotra sy hanambary ao anatrehan'Andriamanitra fahotantsika dia ahazo ny famindram-po avy amin'ny tokontsika ary tenin'Andriamanitra dia nilaza teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo teo hoe mibeba hoy izy dia ahazo famelobelomana sy fiainantsika ao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Alleloia. Sandrato ny vavaka amin'izao fotoana izao ary. Raha masina tsara indrindra misaotra anao izay dia makasitraka sy midera ary makalaza sy mameo voninahitry ny anaranao izay amin'ity fotoana androany ity. Tena misaotra dada, tena mankasitraka anao izay satria notahinao zahay ary nitoloranao fahasoavana lehibe zahay dia mbola afaka manompo anao sy manatrika anao indray amin'ity fotoam-bavaka androany ity amin'ity alahady maraina ity. Fantatray nefa dada fa barobe ary misy ireo zavatra izay tsara ny sitraponao no ataonay. Teninao dia manambara aminay fa izay mitsotra ozy izy ianao no ahazo famindram-po, fa izay manamafy ny fony dia hidiran-doza. Ary keo amin'ny fanatrehanao dia misy ny famelobelomana sy fiainana ho an'izay olona voavela heloko. Ko androan'izay dada, mangataka izay ny famindram-po, mangataka izay ny famelan-keloko avy aminao ny amin'izay mety hoe zavatra rehetrarehetra tsy araka ny sitraponao no ataonay. Na tamin'ny zavatra izay nijeren'ny masonay izany dada, na tamin'ny zavatra izay niraisin'ny tananay, na nitenen'ny vavanay, na izay mety zavatra mbola vao nisaintsainay tany an-tsainay tany fa mbola tsy nataonay akory azy, dia hifonana sy angatanay famindram-po sy famelan-keloko tao anatrehanao izany satria izay tia ahazo famindram-po, ary izay koa tia ahita fiainany, tia ahazo famelombelomana indray izay tamin'ity fotoam-bavaka androany ity. Ko mangataka ny famindram-po avy aminao zahay, mangataka ny famelan-keloko avy aminao zahay, ary amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao dada hiaino ary hamindra foamelany helika ireo rahalahiko sy anabaviko rehetrarehetra izay mivavaka ka mifona aminao any amin'ny toerana tsirairay izay misy azy avy any. Manana ny zavatra izay iriny fony izy ireo, ary manana ny zavatra izay mba etaetany sy angatahany iriny atao anatrehanao izy ireo amin'ity fotoam-bavaka androany ity, dia ahazo famelobelomana izy ireo, ahazo fiainana izy ireo tamin'ny fanatrehanao amin'ity androany ity dada. Ka dia mangataka ny famindram-po, mangataka ny famelan-keloko avy aminao zay, ary mangataka izay ny rà Jesosy Kristy zanakao anadio anasanay hatrany an-tokatrany am-paladianay, hatrany anaty lalon'ny fosaina sy ny fanantena manontolonay, hatrany anatin'ny tsoka ny taolana ny vanitaolana rehetrarehetra na ihany dia ho diovina sasan'ny rà Jesosy zanakao, ho hamarinina, ho hamasina amin'ny rà Jesosy zanakao izay amin'ity androany ity. Ka dia misaotra anao izay, mankasitraka anao izay, mamela helika anao, mamindra fo ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao, misaotra anao izay manandratra sy midera makalaza mameo voninahitra anao izay amin'ity androany ity. Misaotra raha io, mankasitraka dada. Halleluia, halleluia, amen, amen. To
fantsako ny voninahitra hoe am'izao tontolo izao dia feo ao tompo mba ho fantsom-piterana anandratako ny voninahitra hoe am'izao tontolo izao inty auto uvai auto votukana wani fantsakana kanyandro kuretra wanao tsisy fetra dia hitoetra antranonao lalandava mandaniko ny atanorako ny foko meko anao mba ho fonenanao dia ho feno fanatrehanao. Dia feo ao tompo mba ho fantsom-pamonjena anandratako voninahitra hoe am'izao tontolo izao dia feo ao tompo mba ho fantsom-pamonjena anandratako voninahitra ho fiterahananao. Oh, ity auto uvai auto votukana wani fantsakana kanyandro kuretra wanao tsisy fetra dia hitoetra antranonao lalandava mandaniko ny atanorako ny foko meko anao mba ho fonenanao dia ho feno fanatrehanao. Kanyandro kuretra dia wanao tsisy fetra dia hitoetra antranonao lalandava mandaniko ny atanorako ny foko meko anao mba ho fonenanao dia ho feno fanatrehanao. Dia ho feno fanatrehanao. Dia ho feno Halleloja, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako tonga soa amin'ny fanatrehan'ny tompoko. Tadio fa tena toerana tsara indrindra ny tondran'Andriamanitra anasy anao amin'ity andro ity. No safidia manokana zasy anao ao amin'izao fanatrehana izao handray fahasoavana avy aminazy. Mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa fa mbola velonaina, mbola afaka manompo anazy ihany koa aminatin'ity fotoam-bavaka ny alahady ity. Mankasitraka an'Andriamanitra satria noho ny fahasoavany dia mbola velonaina ako. Ary mankasitraka mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa izay mbola nanome fivelarana amin'ny asa fampona. Mankasitraka indrindra tompoko tahian'Andriamanitra hatrany anie ianareo. Mbola hitohy vavaka tsika fa alohan'ny hivavahantsika dia hamaky ny ten'Andriamanitra aloha isika izay hitantsika ao Mateo 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 20 dia tohizantsika ao amin'ny Kolôtiana 2:7-7 rehefa hitantsika dia vakintsika. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona na fehezanareo ety ambony tany
dia fehezina any an-danitra, ary na inona vahany aty ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa n'aiza ny angona roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Korintiana faharoa 2 Korintiana 7:17 azafady tompoko. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafana. Halleloja. Tena tsara izany ten'Andriamanitra izany satria izy miteny fa hoe izay rehetra fehezintsika aty an-tany ozy izy dia voafehin'izany koa any an-danitra. Fehezin'Andriamanitra koa zany any an-danitra. Izay rehetra vahantsika tonontsika vahany aty ambony tany dia voavaha zany any an-danitra. Ary zasy ianao mivory eto sy mifanaiky eto androany dia eto Andriamanitra. Satria izy miteny aiza n'aiza ozy izy angona roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany ahako. Zasy ianao izao mivory tsika tsy roa fotsiny roa reto na telo ozy izy lazainy izay angonan'ireo roa na telo ireo dia eo afovoany izy. Efa maro be tsika izao fa minofa eto afovoantsika Jehovahandriamanitra miaraka amintsika. Ary ny tompo izany fanahy izany izay mamangy antsika tsiraray avy. Ka andao amin'izao fotoana izao dia asandratsika vavakintsika mba tena Andriamanitra mihitsy ny asa malalaka satria efa meno ny herintsika teo efa novodiovontsika dia izy ny efa amazy rehetra fatorana mamatotra antsika ka asandrato vavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao mankasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao tompo fa mbola nosafidianao manokana indray zay eto androany amin'ity fotoam-bavaka ity. Tsara ny fiainanay ianao tompo, lehibe ianao. Efa menay ianao sehatra tompo feheza fanamasinao izao fotoana izao ka ataovy ny asanao tsara indrindra. Oka ianao hikasika ny tsiraray avy satria izay ny teninao hoe n'aiza ingona roa na telo mivory amin'ny anaranao dia afovoany ianao ary izay rehetra vahany aty an-tany dia vahana koa any an-danitra. Izay fehezina aty an-tany dia fehezina koa zany an-danitra. Ary ianao izany fanahy izany tompo, ianao ilay fanahy izay manafaka tanteraka satria izay toeran'ny fanahinao dia misy mifanafana ka mizo fa eto fanatrehanao dia oka ianao hikasika manokana ny tsiraray avy hanafaka ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao hanongotra izay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao anatin'ny fiainan'ny tsiraray avy ary hamaky kosa amin'izao fotoana izao fandresena amin'ny fiainan'ny tsiraray avy hirotsaka avy any an-danitra. Oka tompo ianao hiasa mahery vaika amin'izao fotoana izao hamangy ny olona tsiraray avy eto na iza mila fanafana dia oka ho afaka mifatotra rehetra amin'izao fotoana izao. Na iza mila fandresena dia oka hirotsaka ny fandresena ho an'ny olona tsiraray avy eto tompo amin'ity andro androany ity. Ary na iza mila famonjena dia oka voavonjy ny fanahiny amin'izao fotoana izao oka ho afaka izy mifatotra rehetra. Oka ho afaka izy amin'izay rehetra zoka mety mamanitra anazy amin'izao fotoana izao. Tompo ianao izany fanahy izany oka tena hitoetra hikasika ny tsiraray avy ianao hanafaka ny tsiraray avy. Mesa mahery tompo ny fanahinao amin'izao fotoana izao tena handravarava izay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao amin'ny olona tsiraray avy. Mesaha Jesosy ianao Mesaia tena fafamena ianao sehatra amin'izao fotoana izao ataovy ny asanao tsara indrindra tompo amin'ny anara-maherinao Jesosy nanaovako izany vavaka izany dia mankasitraka amin'ny fiasanao misaotra fa miaraka aminay eto ianao. Misaotra tompo fa eto fanatrehanao, misaotra ny amin'ny asa tsara izay ataonao aminay tsiraray avy. Voninahitra ho anao rery ihany tompo. Alleluia. Amen.
tsy afaka mbavana hoe maro izy ireo no mahaso aony manentana mba ilala hoe nefa sawa fatikony ay ka tsy mataka lokony any afe ka na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko mandratra fo ira izay mandoka ny feranate irampity zay mahavo nefa de be pity sady be pitade nefa sawa fatikony ka tsy mataka lokony any afe ka na ira ino nanoanana fatsarana de aleko ihany ny fiderane na ira ino nanoanana fatsarana te aleko ihany ny fiderane ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko ka hoy raiko fone ny hira fiderana satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko satria le tsy topanao ny tsara no de raiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko nahoana ny fiderana ny tsy olalaiko
Halleluja, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao alady mifarany zao amin'ity volana novambra ity. Mino aho fa salama tsara daholo isika noho ny famindrapon'Andriamanitra. Dia amin'izao fotoana izao efa fantatritsika miditra amin'ny fotoana fanatitra isika amin'ny fotoana fitahiana. Tena fotoana fitahiana mihitsy izao fotoana izao Andriamanitra efa vonina hitantsika fa andeontsika asianao manao ny anjarantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny ten'Andriamanitra voalohany indrindra vakintsika ary eritreretintsika ampidirintsika lalina ao anatin'ny fotsika dia hitantsika ao anatin'ny Jona 4:2-20. Jona 4:2-20 miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay manana ny didiko ka mitandriny izany dia izy no tia ary izay tia no tia ny raiko ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Mamerina kely tsika izay manana ny didiko ka mitandry izany dia izy no tia ary izay tia no tia ny raiko ary izao no tia azy ka iseho aminy. Amen. Jesosy Kristy no manambaratsika n'izany teny izany hoe izay manana ny didiny no tia azy. Atsika sianao zany sady manana ny didin'Andriamanitra dikan'izany hoe manatateraka ny didin'Andriamanitra. Mpanatateraka isika tsy hoe mahafantatra ny didiny fotsiny sady mahafantatra isika no mpanatateraka. Dia dikan'izany rehefa manao an'izany tsika dikan'izany tsika hoe mitia an'Andriamanitra ary izy koa miteny rehefa tia azy tsika dia izy koa no tia atsika. Ny tenin'Andriamanitra faharoa tiako vakintsika izay tena fantatritsika tsara ao anatin'ny Malakia 3:1-9. Tiako averina vakintsika le izy androany mba tiako hoe afantaranao fa Andriamantritsika izy lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ary izay niteneny dia izany tokoa no tanterahany. Tiako mihitsy zany tsika mitra lalina mieritratra tsara ny tenin'Andriamanitra tsy hoe fantatrintsika lay teny dia mijanona amin'izao fa sady fantatrintsika ampiarintsika dia miaina amin'ilay vokatra ihany koa tsika. Zany sitrapon'Andriamanitra ho antsika asianao. Andao ary vakintsika avy hatrany lay tenin'Andriamanitra Malakia 3:1-9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izao Jehova dia tsy miova ary ianareo ry taranakin' Jakob dia tsy fongany. Hatramin'ny andron'ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo fa tsy nitandriny azy. Miverena amiko dia mba hiverina ho aminareo kosa aho ozy Jehova tompo maro. Nefa hoy nareo ahoana ary no hiverenanay? Androban'Andriamanitra ve ny olona na androba ay ianareo no mandroba ay ianareo azafady? Nefa hoy ianareo amin'inona moa no androbanay anao? Amin'ny fahafolokareny sy ny fanatitra. Pasivy voaozina amin'ny ozina ianareo nefa izao no robanareo dia izao ianareo rehetra iray firenena izao. Entonareo ny fahafolokarena rehetra ao amin'ny trano fireketako mba asikana ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany aho hoy Jehova tompo maro raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidiniko fitahiana manana ambiampy ho anareo. 1:12 ary asiko teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy animba ny vokatra ny tany intsony ireny ka dia ahavanimbo ny voalobokareo any an-tsaha hoy Jehova tompo maro. Amen. Ny tenin'Andriamanitra nivakintsika le amin'ny voalohany manao hoe 1:1 izao Jehova dia tsy miova ary ny taranaky ny Jakob dia tsy ho fongany.
Ny Andriamanitra antsika marina dia tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ny zavatra voasoratra dia tsy hovain'Andriamanitra mihitsiny satria Andriamanitra sy ny teny dia iray ihany. Dia eto tena te hiteny amintsika hoe mila makatoa tsara ny tenin'Andriamanitra. Jerevantsika nge amin'izao fotoana izao noho ny valan'ny aretina dia maro ny olona very asa, maro ny olona tena hoe lano volany, misy mieritreritra hoe ahoana indray ny ampitso noho ny resaka hoe very ny asa dia lasa tsy misy zavatra, tsy misy vola, tsy misy zavatra afaka ividianana sakafo. Ary ihany koa ao anatin'ny valan'ny aretina mandany vola ny olona ividy an'izao karazan'ny fanafody izao. Kanefa hozy tenin'Andriamanitra mantsantsika sy ianao rehefa voatanterahantsika ny teny dia hosokafany ho antsika ny lanitra. Ary hozy koa ny teny hoe ho tenenin'Andriamanitra mafy ny valalam-pandany. Maro ny valalam-pandany misy eto amin'izao tontolo izao. Fa kosa ho antsika sy ianao zanak'Andriamanitra zay makatoa ny teny, zay manatanteraka ny teny, dia efa ny teny izy, izao toetra amin'izany hozy izy. Hosokafany ho antsika ny lanitra ary hiteny mafy ny valalam-pandany izy. Zany anjarantsika sy ianao zanak'Andriamanitra mpakatoa ny teny sy mpanatanteraka tenin'Andriamanitra. Andriamanitra averiko hoe tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay ary tsy mivadika amin'ny teniny izy. Tenin'Andriamanitra anankiray koa tiako vakiako amintsika mba ho hitantsika tena hoe tsy miova Andriamanitra, satria matetika ny olona miteny amin'izao fotoana izao hoe tsy ilaina intsony ny fanatitra sy fahafolon-karena. Efa hitantsika eto Andriamanitra efa miteny amin'ny zanak'Israela hoe mila miverina aminazy sika amin'ny fanatitra sy fahafolon-karena. Ao anatin'ny Baiboly iray ihany no vakiantsika io dia misy koa teny ao anatin'ny Matthieu 5 zay ho vakiantsika. Jereo inge tenin'Andriamanitra hoe Matthieu 5 andiny fa 17 ka hatramin'ny 18. Aza ataonareo fa tonga avy andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga ao andrava fa anatanteraka. Andiny fa 18. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandrapafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy isy ufony akory amin'ny lalàna na dia litera iray na teny soratra iray aza mandrapatanterak'izy rehetra. Amen. Tsy misy hoe soron'Andriamanitra, donc aza mihaino ny olona miteny hoe efa tsy tokony mandoa fahafolon-karena sy fanatitra intsony. Tsika zanak'Andriamanitra mahalala tenin'Andriamanitra tsara mihitsiny. Hozy teny hoe tsy afaka hoe sorona na ny teniny anankiray ao anatin'ny Baiboly. Tsy tonga Jesosy anafoana ny lalàna fa tonga izy anatanteraka. Raha ohatra ka hoe Jesosy tonga anatanteraka dia isika milaza fa zanak'Andriamanitra, tsika koa mila manao izay nataon'i Jesosy. Tanterantsika izay tenin'Andriamanitra ary asoantsika sy ianao izany satria efa nampananteny dadantsika, tsy olombelona izy ka andainy izay ilazainy tokoa, zany tokoa no ataony. Tenin'Andriamanitra anankiray ihany koa tiako vakiantsika, ho hitantsika ao anatin'ny Hébreu 7:9 zay fantatritsika loatra ihany koa. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolon-karena, fa any kosa dia izay nambara fa velona. Aiza le any kosa any an-danitra izany. Andriamanitra mahita antsika sy ianao manatanteraka ny fahafolon-karena. Eto mety hoe tanan'ny olombelona mandray an'izany, mpanompony mandray an'izany, fa izy any an-danitra dia efa mahita an'izany fa amaly antsika sy ianao izy. Zany momba ny fanatitra sy fahafolon-karena. Ny fanatitra sy fahafolon-karena zay didiny napetraky n'Andriamanitra mila tanterantsika. Mino fa any amin'ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia efa vonona ianao manatanteraka an'izany. Ary ankoatran'izany tokoa androany araka ny teneko tamin'ny voalohany alady farany ao anatin'ity volana Novambra ity. Iresaka kely amintsika alohan'ny anaovantsika fanatitra fisaorana.
raha ohatra ka hoe mijery aty amin'ny Maurice fotsiny tsika manomboka tamin'ny volana novembre dia 122 personnes 122 olona maty eto Maurice raha ohatra ka hoe zay vaovao hitako zay raha ohatra ka hoe marina zay de 122 personnes maty nefa ianao amin'izao fotoan'izao eto ianao tsika sy ianao velona zany dia tsy noho ny herintsika tsy noho ny tanjantsika tsy noho ny fahalalantsika fa noho ny fanahin'i Jehova noho ny famindrapon'Andriamanitra izay miavao isan'andro mino aho fa mahatsapa an'izany ianao mandeha ianao miasa isan'andro mandeha ianao mianatra mandeha ianao mivoaka misy zavatra ataonao verina soma tsara ianao ka raha mety kosa sanatria tratran'ilay virus ianao nefa mbola velona ianao amin'izao fotoan'izao dia tsarovy fa noho ny fitiavan'Andriamanitra anao noho ny famindrapon'Andriamanitra anao raha ohatra ka hoe io resaka aretina fotsiny no resany dia tena manana antona lehibe isaorantsika n'Andriamanitra isika satria nahita ny voalohany ity volana novembre ity ary nahita ny alady farany amin'ity volana novembre ity roa andro sisa dia ho tapitra ity volana ity mino fa maro ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ary ity volana ity volana fatokiny ianao lay natoky an'Andriamanitra mino fa nasehon'Andriamanitra anao ihany koa fa izy koa lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ary tena natoky koa izy tamin'ny fiainanao natoky izy nanomboka tamin'ny 1er novembre ka hatramin'izao ary mbola atoky hatrany izy dia noho izany teny aminao hoe oka ianao manomana ny fonao androany raha ohatra ka hoe tsy nanomana fanatra fisaorana noho nyzao zavatra resako anao zao noho ny ianao mbola velona andao tsika sy ianao tena akato amin'ny tenin'Andriamanitra anatra fanatra fisaorana alohan'izany vakitsika tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Salamo 50:23 jereva tsika nges ny teny voasoratra any Salamo 50:23 miaravakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay manatra fanatra fisaorana no manome voninahitra ahy ary izay mitandry ny lalàny no anehoako ny famonjen'Andriamanitra izay manatra fanatra fisaorana no manome voninahitra ahy mendrika homena voninahitra ve Andriamanitra amin'izao zavatra nataony amintsika zao no ny fitehirizana antsika ny ainantsika sy ianao fotsiny aloha miteny fotsiny aloha nefa zany zava-dehibe zany dikan'izany hoe mbola velona ianao ka raha mbola velona ianao dia mbola misy mifanantenany mbola misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika dia jereva nge tenina anankiray ny tenen'ny Davida ihany koa hitantsika ao anatin'ny Salamo 54 andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ozy David manao hoe sitrapoko ihany no anaterako fanatitra ho anao idera ny anaranao aho Jehova fa tsara izy fa efa namonjy ho afaka amin'ny fahoriana rehetra izy ary ny masoko dia faly mijery amin'ny fahavaloko Andriamanitra namonjy antsika sy ianao mino fa faly koa ianao amin'izao fotoan'izao ary amin'ny sitraponao tanteraka feno fifaliana anateranao fanatitra ho an'Andriamanitra anateranao fahafolokarena anateranao ihany koa fanatitra fisaorana ho an'Andriamanitra raha vonina ianao andaontsika sy ianao maka mifanatra antsika sy mifahafolokarena sy mifanatra fisaorana ao amin'ny tanantsika droite mba tena hoe ho fanajana n'Andriamanitra arokany ao anatin'ny fonao no lazainao amin'ny tompo isora ianao azy satria mbola nomeny tombosoa indray tsika sy ianao mamafy amin'ny tany tsara zay tsy olo ary tsy olany kalalao fa tena hoe Andriamanitra manamboatra fitahiana manamboatra fahasoavana lehibe ho antsika sy ianao tena hoe tombosoa lehibe izany zareo ary andeontsika sy ianao ivavaka atolotra antsika an'Andriamanitra fanatitra antsika fahafolokarena ary fanatitra fisaorana asandrato ary ny feoanao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena misaotra anao zay midera ny anaranao masina izay mankalaza anao zay misaotra anao zay dada satria Andriamanitra tsara taminay ianao izay androany tompo dia tonga anatra fanatra ho anao anatra fahafolokarena
anatra fanatra fisaorana satria tsara loatra taminay ianao. Tena natotoko ianao tao anatin'ity volana ity. Nilaza hoe volana fatokina. Andriamanitra mahatoky ianao. Andriamanitra nanao zava-dehibe tamin'ny fiainanay ianao. Areto ianao amin'izao fotoan'izao mbola omenao tombosoa izay ahafahanay mamafy ao amin'ny fanjakanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka izay mba tena ho raisinao ny fanatray, ny fahafolon-karenay sy ny fanatra fisaorana izay aterinay ho anao, amin'ny fonay feno fitiavana, amin'ny fonay feno fahatakarana, amin'ny fonay feno fifaliana satria tsara loatra taminay ianao. Raiso izany dada, oka mba ho ekenao tahaka ny fanatra ny Abel, ny fanatra aterinay androany. Raiso izany dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitraponay tanteraka no anaovanay an'izany an'io. Ary ho an'ny olona rehetra izay manatra fanatra fahafolon-karena sy fanatra fisaorana dada, ianao ilay Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mino aho dada ary mivavaka mba ho tanteranao ny teninao amin'ny fiainanay, manao hoe ho sokafanao ny lanitra, androtsanao fitahiana ho anay ary tenenao mafy ny valalam-pandany amin'ny fiainanay. Mankasitraka sady anao zay dada satria fantatray fa ianao tsy mivadika amin'ny fanekenao, zay nilazainao zany tokoa no tanterahanao. Mankasitraka anao zay ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, derainay ny anaranao masina satria ianao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Amen. Dia rizy ny fanatrao sy fahafolon-karenanao dia iteny amintsika foana mpanompon'Andriamanitra amin'ny fandarana amin'ny fomba ahoana tokony anaterantsika anazy mba ho voninahitra n'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra daholo isika ary manentana antsika tsy hivoaka, tsy hiala ao anatin'izao live izao fa ho avy ny mpanompon'Andriamanitra manana teny fahasoavana, teny feno fitahiana ho antsika sy ianao avy any an-danitra, vaovao tsara avy any an-danitra zay ho teneno antsika sy ianao. Andao alohan'izany isika iankohaka amin'Andriamanitra hitsaoka azy satria mendrika azy tokoa izany. Suku Lui banzingana Isufiku Wande ni sakura untenina Funai na viambina Divavaku Uidera kwana Itanaku Rwanandrataku amna Isakuru Isang tena kuri fali biazana Tumpu yana Nuantu nevi lumaku Tumpu yana Nunatu zauai Nuari nawa Tu viendi kiambina
isaikuru isaitsena kurifali biazana tupuyana uantunivilumaku tupuyana unatuzauai uarinawa tuviendikiambina 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 uarinawa tuviendikiambina uarinawa tuviendikiambina Zona de sucio uarinawa tuviendikiambina Zona de sucio Ni fusi ni fana ikumariana ufa tata iyanku kasi itoka otumpu panza kaku Iana unue riku isandata nifana iku nifusi nifana iku manirana ufa tata Iana unue riku isandata nifana iku nifusi nifana iku manirana ufa tata manira no fa tata
maniry anao fatratra. Fanahy masonao feno ianao zany, fanahy masinao tonga soeto ianao, mandray ianao zahay raiso mitoerana, ianao no andrandrainay milanao mifonay, fa maniry mavy ny fanatrehana, fanahy masinao tonga soeto ianao, mandray anao zahay raiso mitoerana, ianao no andrandrainay milanao mifonay, fa maniry mavy ny fanatrehana, avy mameno tanterakay fa eto ianao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masinao mamiko indrindry anao, avy mameno tanterakay fa eto ianao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masinao mamiko indrindry anao. Fanahy masinao tonga soeto ianao, mandray anao zahay raiso mitoerana, ianao no andrandrainay milanao mifonay, fa maniry mavy ny fanatrehana, fanahy masinao tonga soeto ianao, mandray anao zahay raiso mitoerana, ianao no andrandrainay milanao mifonay, fa maniry mavy ny fanatrehana, avy mameno tanterakay fa eto ianao, tsy ho feno zavatra fa afa-tsy ianao, hitondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao,
fianao itondray fiainanao tompoao anatiko ao fanay masino mamikindrianao avy mameno tanterakay faetianao tsy feozao zavatrafao afatsianao itondray fiainanao tompoao anatiko ao fanay masino mamiko indrinanao fanay masino mamiko indrinanao fanay masino mamiko indrinanao fanay masino mamiko indrinanao mamiko indrinanao Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy atonga soa ary tratra soa amin'izao andro maraina ny alahady mahafinaritra izao, fotoana ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra, miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fotoana sarobidy satria fotoana iona ny lanitra sy ny tany. Alleluia. Miarabantsika rehetra manokana ho an'ny Toka, Novolaina, Felana, Aurelia sy ny rehetrarehetra izay manaraka ity fotoana sarobidy ity. Androany dia mbola mitoetra ao anatin'ny volan'ny fahatokiana isika, ary Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, ka noho izany andaontsika hivavaka, angataka teny iray hoe tompo omeo teny iray ahako eo amin'ny fiainako mba hahafantarako ny sitraponao, satria fotoana sarobady zao, fotoana tsara indrindra satria itsika mivory amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Eto izy miaraka amin'ny anjely masina rehetra misokatra lanitra ho anao amin'izao fotoana zao. Andaontsika hivavaka. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia misaotra anao, midera ary mankalaza anao zahay, satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra tsy manadino ianao, Andriamanitra mahatoky ianao. Androany Tompo, raha anambara ny sitraponao eto ako dia oka ny fanainao masina no hiteny amin'ny vahoakanao, oka ianao Tompo nikasika ny fonony tsirairay avy, ary Jesosy malalo omeo teny ray ny tsirairay avy, teny ray avy any aminao dia hanova ny fiainanay. Maka sitraka anao raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy, miaraka amin'ny herinao fanahy masina. Amen. Amen. Tsara ny fanahy masina. Halleluia. Ity volana ity moa dia volan'ny fahatokiana. Halleluia. Volan'ny fahatokiana hoe nandinitsika nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana izay révélation nomeny tompo moa dia hoe Andriamanitra mahatoky takiny ahoana izany fahatokiana izany, araka ny hitantsika ao amin'ny Salamo 7:3-5 dia hoe akino amin'ny Jehova ny lalanao ary mahatoky azy fa ataony tanteraka. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary mahatoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Inona moa zany hoe fahatokiana zany raha amintsika kristianina?
misy dikany ao amin'ny baiboly hoe maromatsy ny atao hoe fahatokiana misy ny fahendren'Andriamanitra, dia misy ny fahendren' izao tontolo izao, dia misy ny fahendren'ny devoly ihany koa. Mbola ho avy za nazavan'izay zavatra izay, fa raha amin'ny fahendren'Andriamanitra no jerentsika dia ny fahatokiana dia natao hoe ny finoantsika. Amen. Fahatokiana dia ny finoantsika. Vakintsika eo amin'ny Hébreu 1:1 izay mamaritra an'izay teny izay hoe ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Amen. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Alleluia. Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, ary izay foana ny tenenan' Jesosy Kristy hoe ianao ve manana finoana, dikan'izay hoe ianao ve mahatoky. Alleluia. Na koa hoe raha mitady fanasitranana ianao ve manana finoana, na hoe ianao ve mahatoky fa vitan'Andriamanitra zany. Alleluia. Zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao hain'Andriamanitra tao, satria izy lehibe lavitra no ny zava-misy rehetra eto ambonin'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra dia mitady fatratra ny olona vontom-pinoana, izany hoe mitady fatratra ny olona mahatoky Andriamanitra. Mitady izy olona mahatoky. Tsika mahatoky an'Andriamanitra satria izy mahatoky, fa zao Andriamanitra ve mahatoky anao? Izay ny fanontaniana mipetraka androany, satria resaka fahatokiana resantsika. Ianao mahatoky an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ve mahatoky anao? Jerentsika ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena mitady fatratra mihitsy olona mahatoky. Dia ao amin'ny Samuela 1:2-5:13. Samuela 1:2-5:13 izay milaza toy izao hoe ary izao anangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay anao araka ny ato am-poko sy ny ato an-tsaiko, ary izao ampaharitra ny taranany ka andeha anatrehany voahosotro mandrakizay izy. Amen. Andriamanitra zany dia mitady mpisorona mahatoky ho azy. Jerentsika ao amin'ny Salamo 1:1, Salamo 1:1 koa, dia izao mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe ny masoko hijery izay olona mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko, izay mandeha amin'ny lalan'ny marina no hanompo ahy. Amen. Ny mason'i Jehova dia mitady olona mahatoky. Izay fanontaniana hoe ianao mahatoky an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ve mahatoky anao? Raha jerentsika tamin'ny fotoana tamin'i Jesosy Kristy, nahatoky ireo mpianany Jesosy Kristy, eny na dia nivadika taminy azy Petera, nanda azy ny telo, dia nahatoky azy Jesosy Kristy. Alohan'ny elan'i Jesosy Kristy dia nametraka toromarika ny tompo hoe mandehana reto mpianatra ny firenena rehetra, ary izao momba anao mandra-pahatapitra izao tontolo izao. Ao Matthieu 5:20 ahitantsika an'izay. Izany hoe tamin'izany fotoana izany Jesosy Kristy dia nahatoky an'ireo mpianan'ireo hoe ahavita ny asa, nahatoky ireo mpianan'ireo mba hiteny ny teny marina sy teny fahamarinana arak'izay ao an-tsainy sy arak'izay ao am-pony. Amen. Izany hoe misy izay ny teneniko hoe misy fahendren'Andriamanitra dia misy fahendren'izao tontolo izao, misy fahendren'ny devoly koa. Le fahendren'Andriamanitra dia izao izay ao am-pon'Andriamanitra sy ao an-tsain'Andriamanitra no ho teneny ny zanak'Andriamanitra. Fahendren'izao tontolo izao dia izao izay ao am-pon'ny fomba fahitan'ny maso, izay no teneniny. Ary ny fahendren'ny devoly dia izao izay fomba manohatra ny tenin'Andriamanitra, dia izay ny teneniny. Izay fomba amitahana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia izay ny teneniny. Ka eto amin'ilay atao hoe fahatokiana isika izao, eo amin'ilay atao hoe fahatokiana antsika izao, satria Andriamanitra ihany koa dia
rehefa ohatra izy ka mahita olona mahatoky dia miteny izy ary akasitrahany ny zavatra ataon'ilay olona. Alleloia. Takan'izany tamin'ny Mosesy eo amin'ny Nomeria 12:17 dia izao mihitsy ny tenin'Andriamanitra momba Mosesy: fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Amen. Andriamanitra mivantana mihitsy miteny hoe i Mosesy dia mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Iainga avy eo tsika izany hoe inona ilay atao hoe mahatoky amin'Andriamanitra. Alleloia. Raha manontany mantsy androany hoe mahatoky anao ve Andriamanitra dia inona ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izany hoe mahatoky izany? Voalohany aloha araka ny hitantsika teo dia tsy maintsy teo amin'ny toeran'ny mpianatra sy teo amin'ny toeran'ny mpanompo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahatokisan'Andriamanitra. Averiko indray, ny olona izay mipetraka eo amin'ny toeran'ny maha-mpianatra na eo amin'ny toeran'ny maha-mpanompo, alleloia, dia azo tenena koa eo amin'ny toeran'ny mahazanaka, izay no atokisan'Andriamanitra. Alleloia. Ianao zany tsara tsika mipetraka foana eo a tongotry ny tompo, mianatra eo amin'ny tongotry ny tompo. Ary izany atao hoe mpanompo izany dia disciple an' Jesosy Kristy zany hoe misy fifehezan-tena ao amin'ny mampianatra, misy zavatra arahanao, misy zavatra tsy azo ozongozononao, misy zavatra tsy azo ahodikodinao. Dia inona moa zany? Dia ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy velona. Zay mahatonga ny Paoly ny Hébreo any teny hoe tsy misy mahasaraka amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy, na ny avoana, na ny any ambany, na ny fahafatesana, na ny fiainana, na ny arena, na ny fahatrana. Tsisy mahasaraka amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy. Izany hoe tsy misy zavatra afaka manozongozona ny fitiavana an' Jesosy Kristy. Ary zay tena sady mpanompo no mpianatra no zanaka marina dia tsy voaozongozona amin'ny zavatra hafa raha ny momba an' Jesosy Kristy no teneny. Alleloia. Io ny atao hoe ny finoana dia fahatokiana. Le finoanao tsy hoe ny anaran'ny mpivavahanao na ny fomba fivavahanao, tsia, satria Jesosy Kristy tsy fomba fivavahana. Jesosy Kristy tsy anaram-piangonana, fa i Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra velona. Rehefa tsy voaozongozona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra velona dia midika izay fa ianao dia zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, mpianatra, alleloia, disciple an' Jesosy Kristy. Tiako fantatrao ihany koa fa ny Baiboly dia mametraka critère na mametraka hoe tena ahoana izany olona mahatoky izany. Alleloia. Izany olona mahatoky izany dia teny hoe raha tsika zao hoe misy zavatra ataontsika dia mitady olona mahatoky tsika dia mba inona? Omeko 30 seconde ianao eritreritra hoe ohatry ny ahoana izany ataona hoe olona mahatoky izany. Amen. Dia ao anatin'ny 30 seconde ty dia misy anty iran'ny pasteur Jocelyn ty hoe fanahy eo izy hoe fanahy eo fenouillant. Tiako hoe tena hisokatra ny masom-pananao, tiako hoe tena hisokatra ny sainao, tiako hoe hisokatra ny fonao tenin'Andriamanitra. Amen.
fanay masino tonga soetiana mandray anao zahay raisony toerana ianao no andrandrainay milanao mifonay famaniry mavy ny fanatrehana fanay masino tonga soetiana mandray anao zahay raisony toerana ianao no andrandrainay milanao mifonay famaniry mavy ny fanatrehana avy mameno tanterakay fahetianao tsy ofeno zavatra fa afa-tsy anao hitondray lay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao avy mameno tanterakay fahetianao tsy ofeno zavatra fa afa-tsy anao hitondray lay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao fanay masino tonga soetiana mandray anao zahay raisony toerana ianao no andrandrainay milano mifonay famaniry mavy ny fanatrehana fanay masino tonga soetiana mandray anao zahay raisony toerana ianao no andrandrainay milano mifonay famaniry mavy ny fanatrehana avy mameno tanterakay fahetianao tsy ofeno zavatra fao afa-tsy anao hitondray lay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao avy mameno tanterakay fahetianao tsy ofeno zavatra fao afa-tsy anao hitondray lay fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indridrianao
vimameno tanterakahy faetianao tsy feno zao zavatra fao afa-tsy anao hitondray fiainanao tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indrindra anao 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 mamiko indrindra anao. Alleluia, mamitsika indrindra fany masina. Alleluia. Ny araka le teny teo dia Andriamanitra mitady olona mahatoky, mitady mpanompo mahatoky. Raha miresaka sika hoe mpianatra, mpanompo, zanaka, dia inona ny dikan'izany? Eo amin'ny toerany olona izay mandritry tena. Zay ny karakteristika voalohany. Tenin'Andriamanitra mantsy dia miteny mazava mihitsy Jesosy Kristy hoe ny azo fahafantaranao ny azo dia amin'ny vola. Ohatran'izay koa ny olombelona, ny fahafantaranao ny tena maha-izy azy ny olombelona dia amin'izay zavatra avokany, izay vony avokany eo, satria izay zavatra betsaka anatin'ny olona ihany izay ihany no mivoaka avy aty avelany aty. Indraindray koa tsika rehefa misy zavatra atao dia te hafantatra hoe mahatoky ve ty olona ty sa tsy mahatoky ty olona ty. Tsika tsy jereny amin'ny fomba ny zao tontolo zao na ny amin'ny fomba ny devoly fa ny fomba n'Andriamanitra ny jerentsika anazy. Alleluia. Raha mahatoky Andriamanitra any olona anankiray, inona ny dikan'izany hoe atokisan'Andriamanitra ny olona anankiray, tahaka n'izy ny teny hoe atokisako Mosesy, fa tsy toy izao kosa izy Mosesy mpanompoka izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Tsarovy fa Mosesy dia olona faran'izay mahalemy fanahy sy manitry tena. Zany manitry tena zany mipetraka eo amin'ny toerana mpianatra zany dia manaiky ampianarana, manaiky volavolany tenin'Andriamanitra, manaiky fadiso rehefa diso. Alleluia. Ary tsy miambahamba mihitsy rehefa ny tenin'Andriamanitra dia izay tenin'Andriamanitra dia izay ny ataony. Zany olona manana fanitretena. Zany hoe ianao zany raha te hitady olona mahatoky dia jereva aloha hoe olona manitry tena ve le olona. Mitady mpanompo Andriamanitra. Zany hoe mpanompo zany dia tsy hoe rehefa tonga ao am-piangonana ianao dia asaina manadio trano dia isosotra ianao satria ianao ohatrany hoe diakona, satria ianao ohatrany hoe chef de groupe, satria ianao hoe paster dia ianao tsy hanadio trano fa sosotra ianao. Zany tena tsisy fanetretena. Zany ny ahitana hoe mahatoky sa tsy mahatoky le olona. Alleluia. Jerentsika ihany koa ny izay tenenin'ny Baiboly, ny atao hoe mahatoky ao anatrehan'Andriamanitra dia ny olona izay mitandrina ny fanekena sy ny didiny. Zany hoe tsy hoe olona mamaky fotsiny, tsy hoe olona mahare ny tenin'Andriamanitra fotsiny, fa mitandrina. Zany hoe rehefa misy zavatra miseho dia jereny par rapport amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ty ataoko ty ve araka ny sitrapon'Andriamanitra sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ny tenenin'ilay raiko ao an-danitra ao ataoko ve ty sa tsy ataoko araka ny tenin'ilay ray. Zany ny atao hoe mahatoky amin'Andriamanitra. Satria jereo amin'ny Deutéronomie 7 ary amin'ny 9:7
Deutéronomie 7:7 ka oka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra. Mila fantatrao zay aloha. Dia Andriamanitra mahatoky. Amen. Inona ny atao hoe Andriamanitra mahatoky? Izay mitandrina fanekena sy famindra-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka faramana. Taranaka 10 mandimby. Misy zavatra telo eto, mitandrina ny fanekena. Faharoa, misy famindra-po. Fahatelo, tia azy. Ary le mitandrina ny fanekena eo akaikiny eo koa mitandrina ny didiny. Amen. Araka le teny pasteurnao Mateo hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika rehefa manao ny ampafolon-karena sy mifanatitra ohatra. Mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika rehefa mamela heloka ny olona ohatra. Mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika rehefa ohatra ka mametraka an'Andriamanitra olohany fa tsy misy andriamanikafa. Mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika rehefa manaja ny ray aman-drenitsika mba ho maro andro eto ambonin'ity tany ity tsika. Ary mitandrina ny didiny. Raha maneho anazy hoe tiatsika Andriamanitra dia mitandrina ny didiny sy manao izay ataony, dia manao izay tiany, izay ao an-tsain'Andriamanitra, izay ao am-pon'Andriamanitra, izay no ataontsika. Alleloia. Raha olona mahatoky zany ianao, raha mila misafidy olona mahatoky, dia jereva hoe olona mitandrina marina ny didin'Andriamanitra ve sa tsy mitandrina marina ny didin'Andriamanitra. Alleloia. Ary rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra hoe olona mitandrina fanekena, dikan'izany olona mitandrina fanekena zany dia hoe misy zavatra fanekena atao dia ino no tandrovana, ino no tazomina na hoela na hoaingana fa tsy mivadibadika. Tandremy fa bebe ny olona mivadibadika ny teneniny, mivadibadika ny sainy, mivadibadika ny fanapahan-kevitra. Androany rapitso B, rafakapitso C, reny tonga hatrany amin'izay dia verina hatrany amin'ny andro hay. Dia teneniko anao tsy omba an'Andriamanitra mihitsy ny saina mivadibadika. Ary izy mihitsy miteny hoe tsy atokisana ny olona izay mivadibadika. Jerevy tsara eo amin'ny Deutéronomie 2:3-20. Dia hoy izy, Deutéronomie 32:20, hoy izy afeniko azy ny tavako ho hitako izay hafarana fa firenena tena mpivadibadika izy dia zaza tsy mahatoky. Anao zany hatramin'ny firenena rehefa mivadibadika dia afenin'Andriamanitra ny tavany, afenin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho hita inona ny hafaran'ilay olona mivadibadika satria aminy ny olona mivadibadika dia tsy mahatoky ny dikan'izay. Raha misy zavatra teneninao na misy zavatra eritreretinao, aza mivadibadika ianao. Alleluia. Ny manaraka ihany koa araka ny Baiboly, ny olona tsy mivadibadika dia olona tsy dia tia lazalaza. Matetika mijery ary ilay izy tsy fahotana akory fa ahitana ny fahatokiana. Eto mantsika dia mijery fahatokiana hoe ahoana ny fomba fijerin'Andriamanitra ny olona anankiray, olona mahatoky io sa tsy olona mahatoky. Ka raha ao aminao fanan'Andriamanitra dia mila hainao za discernement zay hoe mahatoky sa tsy mahatoky olona io. Anisany ahitan'Andriamanitra hoe tsy mahatoky ny olona iray rehefa tia lazalaza izy. Zany hoe tiany mihitsy hoe izy malaza, izy foana ny eo alohany, izy foana ny ohatran'izao, fa tsy Andriamanitra ny eo aloha. Jereo tsara ao amin'ny obolana 1:7-7. Zao ny tenin'Andriamanitra. Izy ary jereo tsara ty ho an'ilay mpifosafosa sy mpandefa zavatra ratsy any amin'ny Facebook reny, jereo tsara izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra fenina fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Amen. Averiko izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra fenina fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Amen. Zany hoe ny olona mahatoky tsy mba miteniteny,
ny olona mahatoky tsy mba mifosafosa sy manaratsy rehefa ohatra ianao ka mahita olona miteny zao aloha aza mitenitenenizaniza fa tia misy zavatra teneniko anao momba ny rakotona rabe tsarovy zay fa olona tsy mahatoky zay satria raha izy mitenenao an'izay zavatra zay androany raha pitso ianao ndray no hoteneniny zavatra ratsy ery nananay mahazava ny tenin'ny baiboly eto izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra fena manambara ny secret zany alleluia fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza tao am-piangonana moa tsika efa nametraka hira mihitsy ny anakay hoe tsy izordira ny sofiko tsy izordira ny masoko tsy izordira ny saiko sy ny foko dikan'izany aza manaratsiratsy olona ty aminahako aty zay ny endrika fatokina hitan'Andriamanitra ka tandremo tsara rehefa ohatrany hoe misy olona tianao fantatra hoe mahatoky sa tsy mahatoky dia jereo fotsiny zavatra tenenina na ny Facebook ndray misy manao étalage na folie mihitsy manao étalage na adalana mihitsy manaratsy miteny zavatra tsy mety reny olona reny dia olona tsy mahatoky ny dikany amin'Andriamanitra ary matetika Andriamanitra moa dia zao menace par silence foana Andriamanitra tsy tia lazalaza fa ny asa no asehony alleluia zay mahatonga ny olona be dibe miteny hoe za te aheno an'Andriamanitra tsy maheno anazy mihitsy fa saingy zao ny an'Andriamanitra nge ny tena tiany dia enao mijery ny fombany enao mijery ny asa nataony ohatra hoe enao io zao tao anaty kiboniny tao dia noharian'Andriamanitra ianao alleluia noharian'Andriamanitra ianao tsara tare mahafinaritra tena zavatra tsy misy hoe tsy manam-paharoa zay mihitsy le izy tsy misy olombelona anakay manam-paharoa eto ambonin'ny tany ao amin'ny salamo fa 7:30 izy miteny an'izany mihitsy hoe tena enao Jehova namorona aloha vakitsika kely ny salamo fa 7:30 7:30 sy 4:40 amin'ny anara-maherin' Jesosy ozy izy ny tenin'ny tompo hoe fa ianao no nahary ny voako namola vola tao akibondrinika ianao 4:40 ideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany amen be dibe ny olona hitanao rehefa ohatrany hoe mijery fitaratra dia sosisy finosana mijery fitaratra dia way tena lasa antitra be ava ratsy tare zao le izy vo miteny aza dia tsaro fa tsy mahatoky tiana zany dikany ary tsy mahatoky an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ianao efa novolaina tsara tare ianao tsy misy olona ratsy tare zany eto ambonin'ny tany alleluia Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny fahanginana ary izy mihitsy rehefa miteny mihitsy any zanany ho anao rehefa misy ady atrehana indraindray tsy indraindray fa rehefa misy ady atrehanao satria ianao mila misafidy ny adinao koa tsy ny ady rehetra no midinao fa mila ady sasany mila safidiananao dia ny zavatra ataonao dia ny mangina ao anatin'ny fahanginana no azahoanao hery edina zay mahatonga ny hoe rehefa misy situation anankiray dia aza milelalela aza mikopaka tsy tahitra tsy maika nefa tsy tara miaraka amin'Andriamanitra mampiseho an'le hery fahatokiny ianao tsy rehefa nge ato amin'nisy toko 7:30 aonao zay izy ny tenin'Andriamanitra fa izao no lazain'ny tompo dia Jehova ny ray masin'Israely tompo miteny an'io amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjenanao amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra zany sy ny fitsaharana no amonjenanao amin'ny fahanginana sy ny fahatokisana no isiny ny herinareo amen tsy toizako le hoe nefa tsy mety ianareo satria mino fa mety ianao
ao anatin'ny fahanginana sy ny fahatokisana no isiny ny herinareo. Amen. Alleloia. Zany hoe inona mahatonga anao mangina satria fantatrao fa voro mahery ianao, fantatrao fa le eo anilanao dia mahery lavitra noho n'izao tontolo izao, fantatrao fa na eo aza ny herin'ny fahavalo rehetra ianao efa nomena ny hery rehetra nitsaka amin'ny maingoka sy ny menarana. Izay mahatonga anao tsy taitra. Amen. Satria ianao tsy mikropaka fa miverina. Indro aho iverina eo atombotrao. Efa ohatra ianao ka miforotra ny lohalika ao miverina eo amin'Andriamanitra ianao dia inona zavatra miseho? Mahazo hery ianao. Alleluia. Ary mahazo fitsarana ianao ary izay hery eritreretinao izay fiverenana sy fitsarana zay no miprovoke an'ilay famonjenanao. Amen. Zay mahatonga ny hoe rehefa misy zavatra miseho dia kalamina aloha. Aza tonga dia hoe mikropaka sy hoe miparitaka satria tsy hany ny famonjenanao fa ao anatin'ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ao anatin'ny fitsarana tanteraka ny fonao zay no miprovoke ny famonjenao. Ary ao amin'ny fahanginana sy fahatokisana zay no isian'ny herinao. Alleluia. Mazava ny tenin'Andriamanitra eo. Alleluia. Ny atao hoe mahatokoa amin'Andriamanitra dia zao manambara ny rariny sy ny hitsiny. Amen. Ny olona manao zavatra tsy ara-drariny dia tsy mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona toerany, na inona ataony rehefa manao zavatra tsy rariny ary manambara tsy rariny dia tsy atokisan'Andriamanitra zany. Obolana toko 12:17. Obolana toko 12:17 miteny hoe izay olona mahatoky dia manambara ny rariny. Jereo izay olona mahatoky dia manambara ny rariny fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Tanao zany manambara ny rariny. Omeko zavatra tsotra fotsiny ianao. Indrindra itsika malagasy za tsy hijery ny firenen-kafa satria toriteny amin'ny teny malagasy eto ary Andriamanitra dia mitodika amintsika malagasy dia mitodika an'izay olona mahazo ny teny gasy ihany koa moa. Dia izao ilay zavatra raisy ohatra hoe misy asa, ianao zany tsy manana asa fa misy asa eo dia misy olona qualifié dia ianao tsy qualifié dia lasa omena vola le olona recruteur mba handray anao tsy qualifié. Fa le olona qualifié tsy mahita asa. Be dia be ny kristianina manao an'izany, manao tsolotra. Be dia be ny ohatry ny hoe milahatra eo dia tonga dia misongona dia tsisy miteny, tsy rariny. Be dia be ny tsy rariny miseho alaina ny tanin'olona. Be dia be ny tsy rariny miseho. Fa ny olona mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra dia manambara ny rariny. Rehefa tsy mety dia tsy mety, rehefa mety dia mety. Manambara ny rariny. Alleluia. Ary eto izy miteny hoe fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Zany olona mahatoky zany eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy mandainga na dia mafy aza le izy fa izay ao anatin'ny fonao tenenina, izay famarinana tenenina. Ary rehefa ohatra ka tsy hainao no miteny famarinana dia mangina fotsiny. Alleluia. Obolana 12:22 miteny hoe fahavetavetana eo mason'i Jehovah ny molotra mandainga fa izay olona mahatoky ny akasitrahana. Eto tena be dia be tsika kristianina ny raraka. Eto aza diny fa ny molotra mandainga amin'Andriamanitra dia taka ny mpamosavy, taka ny mpamon'olona satria izay mihitsy tena ny mpandainga, ny mpamosavy, ny mpamon'olona dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra. Tray tsika miteny hoe tsika tsy mpamon'olona, tsika tsy mpamosavy. Raha androany ianao teneninao hoe mpamosavy
dia tsy hanaika n'izany mihitsy ianao. Nefa indraindray tsika kristianina tsy tahotra tsy henatra mandanga, ary le izy avy eo mangataka fonana fantatra tsara mihitsy hoe tena taopa mandanga ty fa mifona aminao a anao langa masina. Tsisy langa masina zany, langa mitondra any amin'ny helony misy, ary tsisy langa kely zany fa rehefa langa dia langa ao anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny hoe rehefa misy zavatra tenenina na hoela na hoaingana na dia amezanao ny ainao azy fa tazomy ny teninao. Na ohatran'izany na hoela na hoaingana, indraindray ma tsy miteny zavatra dia tsy tonga amin'ny fotoana n'ilay izy dia ny olona mieritreritra hoe mandanga fa tsy mandanga, fa manana ny fotoana ny Andriamanitra. Fa na nasorana hatramin'ny aina aza rehefa miteny zavatra iray dia tanterao ilay zavatra teneninao na hoela na hoaingana. Izany natao hoe fahatokiana eo anatrehan'Andriamanitra. Alleloia. Ty zavatra anankiray ihany koa mila fantatsika eo anatrehan'ny Tompo. Amin'Andriamanitra ny olona mahatoky dia tsy makamaka ny te-hanan-karena. Tian'Andriamanitra ny olona hanan-karena. Tian'Andriamanitra ny olona ho lehibe a. Fa ny teny hoe kely ny andohanao fa lehibe indrindra ny fiafaranao. Izany hoe Andriamanitra zany hoe zavatra tedavina dia ny olona mahatoky amin'ny kely. Satria raha ohatra ianao ka ny zavatra kely aza tsy atokisana ianao amin'ny zavatra kely, ahoana ny hanomezana anao zavatra ngeza be? Zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 25:23. Matthieu 25:23, hoy ny Tompo taminy, tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, mpanompo tsara sady mahatoky, na atoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifaliany ny mpanomponao. Mahatoky amin'ny kely. Halleluja. Ny fahatokina tsy voatery hoe zavatra ngeza be dia hoe misy zavatra ngeza be dia atokiso a, zange mila atokisanao e. Fa ny amin'ny zavatra kely ny ahitana an'ilay izy. Mahatoky amin'ny kely ve ianao? Indraindray mantsy rehefa kely dia tsy rarahina, fa iny kely iny tena jerena. Halleluja. Ary jereo tsara ny tenin'Andriamanitra ao bolana 28:20, ao bolana 28:20. Zao ny tenin'Andriamanitra, izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Ataovy hoe amen na rahanao zany. Rehefa mahatoky ianao dia tsy maintsy ho betsaka amin'ny fitahianao e. Halleluja. Fa izay maimay tahanan-karena dia tsy maintsy ho elohana. Amen. Izay maimay tahanan-karena dia tsy maintsy ho elohana. Io arena io zany a, tsy io ny fatifatesana eto, tsy io no hoe mahamaikamaiky anao, fa oka ny fanjakan'ny lanitra mahamaikamaiky anao a dia anaraka anao ireo arena ireo. Halleluja. Ny positionnao zany eo amin'ilay position atokisanaN'Andriamanitra ary manenjika anao ny arena sy ny fitahiana. Fatsiny le position, le mpanenjika arena, le tia vola tafahoatra, le afaka ho fatonony amin'ny resaka vola mihitsy, le afaka mamono olona amin'ny resaka vola, le afaka manambany olona amin'ny resaka vola. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra, izay mamay tahanan-karena dia tsy maintsy ho elohana, fa izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Amen. Mahatoky ianao amin'ny zavatra kely. Halleluja. Ary ty a misy zavatra anankiray koa tian'Andriamanitra olona mahatoky dia ny fanomezanao sakafo ho an'ilay kely noho ianao amin'ny fotoana mahamety azy. Io zava-dehibe io a. Zay mahatonga foana hoe rehefa ohatra ianao izy ao amin'ny Isaia izy miteny an'izay, rehefa ohatra ianao izy mameny anao any mahantra dia ho hitanao fa hibalika tahaka ny masoandro ny fiposahany voninahitra eo aminao. Alleluja. Dia ohatr'izay mihitsy amin'Andriamanitra zany dia tena akasitrany. Zay koa nahatonga Jesosy Kristy teny ambony tendrombohitra nahitan'ireo vahoaka 5,000 ireo, tsy nahavelan'ireo vahoaka ireo raha tsy ny sakafo, mihinana ny zavatra tokony hohaniny araka ny sain'Andriamanitra sy araka ny fon'Andriamanitra.
ary satria andriamanitra koa mitady mpanompo dia mitady izy hoe enao manome sakafo amin'ny fotoanany. Tsy pastera araiky ihany misy olona eo akaikinao izay mila sakafo ara-panahy, izay mila courage, satria enao manana an Jesosy, enao manana ny hery. Misy tsy rariny miseho, enao nefa mangina. Atokisan'Andriamanitra ve enao amin'izany? Enao tokony hizara ny Jesosy Kristy nefa mangina. Isan'Andriamanitra ve enao amin'izany? Araka ny tenin'ny Tompo hoe omeo sakafo amin'ny fotoanany. Alleluia. Rehefa fotoana tokony omena sakafo ara-panahy, omeo. Alleluia. Ozy izy nitenina amin'ny Matthieu 24:45, Matthieu antoko 7:5-7. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina. Tove enao zany iza moa le mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren'ny tompony ifen'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Tanao zany, raha ohatra ianao sady mahatoky manan-tsaina, tsy miteny fotsiny izy eto hoe mahatoky, fa raha intelligent zany ianao, raha mahatakatra an'le secret amin'ny lanitra, omeo sakafo ara-potoanany ny mpanompon'Andriamanitra. Ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra eto dia mpanompon'Andriamanitra ray aman-drenao ampinono zany, fa koa lay mpanompo le kelino ianao, lay koa ireo amahanitra reo. Ary eto moa za dia afaka miteny ny ampafolo-karenantsika sy ny fanahitratsika eo averintsika ny programme Jire ho alefantsika any Madagasikara ho an'ireo fianakaviana sahirana any. Amen. Tsika koa sahirana, fa zao itsika manome sakafo ara-potoana ihany koa. Amen. Dia inona dika zay? Rehefa takatra ao izay secret an'Andriamanitra zay ka manome ho an'ny mahanitra ianao, dia taka mampindrana an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Zany ny tenin'Andriamanitra. Hitanao tiako fantatrao koa fa ny fahatokiana tsy mandeha irery. Ny fanan'Andriamanitra zany rehefa misy, satria ny fahatokiana fanahy ihany koa, fanahy ny fahatokiana. Fa ny fanahy anankiray tsy mandeha irery mihitsy. Tsaroa zany fanan'Andriamanitra, rehefa misy fanan'Andriamanitra dia tsy mandeha irery izy. Takan'izay koa ny devoly, rehefa misy devoly dia tsy mandeha irery izy. Tanao le tenin'Andriamanitra hoe rehefa niala tao amin'ny olona anankiray ny devoly ka hitany hoe milamina ny ao an-trano, dia tsy miverinao irery izy fa lasa izy maka fanahy hafa dia miverinao. Inona ny dikan'iny? Satria azadiny fa devoly mpangala tahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mandefa fanahiny dia tsy maintsy mandefa fanahy tsy anankiray izy fa misy miaraka aminy foana. Ny fahatokiana, iza ny fanahy ny fahatokiana izay mpiara-dia aminy, izay tsy mifakafoy aminazy mihitsy. Alleluia. Dia tiako miteny anao fa ny fanahy ny fahamarinana. Amen. Ny fahatokiana sy ny fahamarinana dia mpirahalahy mianala miaraka foana. Eo amin'ny fisian'ny fahatokiana tsy maintsy ahitanao ny fisian'ny fahamarinana. Alleluia. Apokalipsy moa tena miteny an'izany mihitsy hoe Apokalipsy 19:11 hoe ary nahitany lanitra voasokatra aho ka indro ny soavaly fotsy izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina. Amen. Mahatoky sy marina. Naman'ireo ary ny fahamarinana no hitsarany sy adiny. Amen. Alleluia. Apokalipsy 3:14 ihany koa. Ary sorato amin'ny anjely ny fiangonanao Laodikia, izao no teny, izao no lazainy amen. Dia ilay vavolombelona, jereo tsara, ilay vavolombelona mahatoky sy marina. Amen. Izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra rehetra izao. Amen.
ny famarinana dia pirala mianala miaraka amin'ny fahatokina. Alleloia. Ary hitanao ny atao hoe ao anatin'ny famarinana ihany koa, famarinana tsy mandeha irery fa miaraka amin'ny rariny ny famarinana. Rehefa eo ny famarinana dia tsy maintsy eo koa ny rariny. Dikan'izay ny fahatokina dia miaraka amin'ny rariny sy ny famarinana. Rehefa hitanao anatin'ny toetra ny olona anankiray izay dia azonao atao hoe olona mahatoky izy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manaiky izy ampianarina manetry tena, raha manaiky izy manambara ny rariny, raha manaiky izy tsy be lazao fa ny heriny dia eo amin'Andriamanitra. Raha manaiky raha tsy tia langa izy, raha ohatra izy ka tsy mamay te hanan-karena fa mahatoky amin'ny kely. Alleloia. Ary manome hanina amin'ny fotoanany, izany hoe malala tanana manampy ny hafa. Satria isaky manampy ny hafa dia eritreretina foana inona no azoko amin'ity olona ity. Amin'Andriamanitra izany natao hoe olona mahatoky amin'Andriamanitra. Alleloia. Ary tiako tenenina aminao fa na dia firenena azy na ny tanàna azy dia tian'Andriamanitra hoe sady mahatoky no misy ny rariny sy ny famarinana. Jerevina eto amin'ny Isaia toko voalohany 1:1-2 hoe zao ny tenin'Andriamanitra: indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky. Jereo janga amin'Andriamanitra zao rehefa tsy mahatoky ianao dia janga zany ianao rehefa tsy mahatoky. Tsy voatery hoe mijangajanga miaraka amin'ny lehilahy na vehivavy ihany ianao amin'Andriamanitra ny atao hoe mpijanga, fa rehefa olona tsy mahatoky ianao dia mpijanga ianao zany amin'Andriamanitra. Dia jereo hoe indrisy tonga janga ity tanàna mahatoky. Inona ny atao hoe tanàna mahatoky? Izay feno ny rariny taloha. Tanao feno ny rariny taloha sady nitoeran'ny famarinana, fa ankehitriny kosa mpamon'olona no. Tanao zany amin'Andriamanitra mpamon'olona ny mpijanga dia contraire ny olona mahatoky. Zany olona mahatoky zany amin'Andriamanitra dia feno rariny sady itoeran'ny famarinana. Tanareo izy telo mirahalahy mianala foana eo: fahatokiana, famarinana sy rariny miaraka foana. Rahalahy sanabavy malala ao amin'ny tompo. Tenin'Andriamanitra zany mba hitanao tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy. Zany hoe ianao zany tena norangitina mihitsy ny fanahinao mba hahafantatra an'izany hoe fahatokiana zany, ary mba ahatoky anao koa Andriamanitra. Dia izay ny fanontaniana mipetraka androany hoe mahatoky anao ve Andriamanitra? Ianao mahatoky azy, fa fanontaniana mipetraka androany: mahatoky anao ve Andriamanitra? Ahitana an'ireo fomba fijerin'Andriamanitra ireo ve ao aminao? Alleluia. Izany fanontaniana izany dia napetraka mba tsy hoe hanameloanao tena, satria matetika tsika kristianina indraindray tsika tsy ao anatin'ireny kritera ireny. Fa raha ohatra ianao androany mahatsapa fa misy zavatra tokony hovanao eo amin'ny fiainanao, mba ahitan'Andriamanitra hoe olona mahatoky ianao, olona feno famarinana sy olona misy ny rariny ianao, dia fotoanany androany hibebahanao. Fotoanany androany hoe miaika ianao mpanandrota teo anatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Satria Andriamanitra dia mahatoky sy mariny ary mamela ny fahotantsika izy. Raha nandrota teo anatrehantsika tamin'ny fijangajangantsika, tamin'ny tsy fahatokiantsika, tamin'ny fametrahantsika zavatra hafa alohan'Andriamanitra, tamin'ny laingalainga maro isan-karazany, tamin'ny zavatra rehetra hoe rehefa ny situation dia lasa very-hevitra, lasa ny paritaka fa tsy niverina teo an-tongotry ny tompo, sy nakahery teo anatrehan'ny tompo. Fotoanany androany ikehtsika an'izany fahotantsika izany.
jereo tsara ny tenin'ny tompo amin'ny jaonina voalohany toko voalohany 7 miteny hoe raha miaiky ny fahotantsikatsika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Mahatoky an'izany ve ianao hoe azon'Andriamanitra tao ny manadio anao sy manafaka anao amin'ny tsy fahamarinana rehetra? Andronao androany andaontsika hivavaka amin'ny anara-mahery Jesosy. Raha eo amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy dia manandratra ny feonay any aminao zahay androany. Fantatray tompo ny teninao ary fantatray androany ny fomba fijerinao, ny ao am-ponao sy ny ao an-tsainao. Jehova tompony maro, mamindra-fo aminay zanakao raha nanao tsy fahamarinana izay, raha na fahotana teo anatrehanao zahay, raha tsy nandinika ny teninao, raha tsy nitandrina ny teninao. Ianao ilay Andriamanitra mpamela heloka, ianao ilay Andriamanitra tompony maro, ianao ilay Andriamanitra mpiady mahery, ianao ilay Andriamanitra mpanafaka anay. Mahatoky anao zahay satria ianao ilay Andriamanitra marina, ianao ilay Andriamanitra manome rariny, ianao ilay Andriamanitra mahitsy. Tompo diovy zahay amin'ny rano soa indrindra Jesosy Kristy io. Diovy zahay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Mamela heloka anay tompo satria ianao ilay mpamela heloka. Ary androany tompo tena baovao nouveau départ ho anay androany. Hainay ny tokony atao tompo, ninona sedra eo anatrehanay dia hiverina eo an-tongotrao zahay. Anompo anao zahay, idera sy ankalazanao zahay, hianatra eo an-tongotrao zahay, anome hanina amin'ny fotoana tokony ho izy zahay. Raha hitady olona ianao Jesosy dia mitodia aty aminay tompo. Ary oka ny famindraponao, oka ny fiadananao, ary ny herinao no herinay tompo. Ary ny fiadananao hirotsaka amin'ny tsiraray avy aminay izay manaraka an'izao fotoana izao. Tompo, ka asio ny fiainan'ny tsiraray avy, azahoanay fiadanana. Anomponay anao, ka asio ny fiangonanao tompo. Amin'ny anara-maherinao Jesosy nanaovako an'izany vavaka izany, miaraka amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ina indrindra ianao ary Andriamanitra ny fiadanana ny ampahery ianao satria mahery ianao ary mihoatra amin'ny mpandresy ianao. Ny amin'ny ady rehetra ny izay ho lalovanao dia ahalala ianao ny rariny sy ny hitsiny ary ny fahatokinan'Andriamanitra. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy ho tahiny ianao tiana hibe ianao ho alefantsika eto ihany ny annonce momba n'ilay hoe oviana isika no miverina ny am-piangonana. Fa hatreto aloha dia mila mitandrina fatratra. Eto ihany koa dia tehiteny hoe isy amin'ny herinandro ho avy io famelabelara-kevitra momba ny zavatra miseho, momba ny resaka vaksiny, momba ny resaka zava-miseho eto amin'izao tontolo izao. Efa nataontsika ihany moa izy indray mandeha dia ny zavatra miseho raha tadidinao dia izay zavatra ny tenenina rehetra teo dia miseho ankehitriny. Amin'izao fotoana izao mila fantatrao ny planina ny fahavalo manaraka eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Fotoanan'izao iraisakiny, fotoanan'izao anehoanao ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra, fotoanan'izao anehoanao ny fahatokinao an'Andriamanitra. Fa tsy izay teneniny be sy ny maro akory no fahamarinana, fa izay tenenin'Andriamanitra no fahamarinana. Izay ambaran'i Jesosy Kristy izay lalana, fiainana, fahamarinana, izay ny fahamarinana. Ka oka isika hatoky azy. Amen. Ary faly amin'ny tenanao fa entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iandranao
hitoetra andro lava ohatrany Jehovah ianao. Amen. Tahin'Andriamanitra indrindrasika indro ao hiverina eo atongotra ao tompo. Amen. I'll be